Voici fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Voici renesinao amin'ny valo latsakafo efa nialina. Miarabantsika indray ary tompoko lasy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana izitsika ity amin'izao alarobia arivan'ny faraka ambin'ny 10 septambra izao. Mahazatra antsika moa eto an-trany ny italiany famoahana ny gazety eo anivon'ny groupe Ultima Media. Miarabanao Frank Ramarson eto amin'ny fandarana izitsika. Miarabanao Sinezy ary miarabako zany amin'ireo namana sy tapaka izay mihinatsika amin'izao takarivo izao. Eo amin'ny sehatra raisam-pirenena aloha zany Frank Ramarson mitsingery taona 12 n'ilay asa fampiroroana tany États-Unis hatramin'izao ho an'ny mpanara-baovao misy manjavozavo nefa misy hita taratra ihany mitao ambadiky ny raharaha iny karazany fampatsahivana fony tantara. Frank Ramarson, iny moa dia hitanao ihany zany fa hoe nisy an'ilay tany New York n'ilay asa fiorona ary aman'alina mihitsy ny olona maty tamin'ireny. Ny zava-misy moa zany dia ny filazana fa ny Al-Qaïda nanaman'iny asa fampiroroana kanefa koa misy io filazana fa eo amin'ny hiviny anankiray dia misy eto hoe manipulation izay nataon'Andriamatoa George Bush ihany sy ny service secret américaine izay tsy mifanaraka taminy. Ary tateoriana moa zany dia hita ihany satria raha ny filazan'ny tantara tateoriana dia hita zany fa nefara tamin'ireny fanafihany Iraka reny sy izay tetika ady mba nidirany Amerikanina tany amin'ny guerre du Golfe zany dia ohatra zany ny filazana hoe misy ny arme nucléaire manao an'izay ny Andriamatoa Saddam dia nanaovana propagandy tsy takineny takidarinena dia nidirany Amerikanina ny sehatra dia nanongana ny Andriamatoa Saddam Hussein. Momba an'izay asa fampiroroana izay matsy hatramin'izao zany zao dia araka ny tena manjavozavo satria izy ny tomponatoka. Dia itao zany izay tamin'izany fotoan'izany moa raha niteny tao amin'ny televiziony avoa mbola filoha Andriamatoa Atsiraka dia izay no niteny tamin'izany fa ny Amerikanina ihany no namasina tao le Hamas eo andamosiny zavatra io zany ary asa izay olazainy izao takarivo izao amin'ny televiziona fa ohatra mamofofofony zavatra ohatr'izany ihany satria totay resaka koa zany tsy amara-tenina amin'ity ady amin'ny Syrie ity ka itao izy moa ohatrany hoe mahay ny rehetrarehetra ka indrany tsy teniteny foana indray izy amin'ny zavatra izay olazainy fa zavatra mba hoe tena fitoniana na amin'ny raisam-pirenena amintsika malagasy no zavatra trango. Zay ny misetra raisam-pirenena efa natsidika ato ihany ny eto toerana Frank Ramarson. Anisan'ny vaovao nasarika ny mason'ny mpanara-baovao tamin'ity androany ity ny raharaha eo anivon'ny Beny Esel amin'izao fotoana izao nisy gazety iray moa namoaka karazana tsy amaratelo ve sa inona nentina kandida filoham-pirenena iray manjavozavo an'ny rehetra aloha ny tena votoatiny io karazana révélation nga zay ny azo ilazana azy nivoaka atao amin'ny gazety iray io. Io moa hitanao tsara fa hoe le gouverneur banque centrale zany dia hoe tratran'ny tapakalalandaha tamin'ny vakomaly angamizy ny zava-misy anefany dia ny hoe ohatran'ny tehiteny le candidat anankiray hoe nisy namono zany tsy hoe namono hoe nisy namono vatana fa tratra ny teritery ary ny tebiteby ny gouverneur satria no ny affaire ny BNI ity. Ina moa l'affaire BNI? Affaire BNI dia tsotro satria sika hoe mitady olona hividy ny action zany Crédit Lyonnais efa mataona zao telotona angamba zay dia tsy nahita fa nisy zany groupe c'est kahana moa zany chef de file dia entona banque mauriciane. I banque mauriciane nefany arky ny fantatsa dia banque zay tsy hoe matanjaka satria 200 ny tsena mauriciane ihany no zakany amin'ity tsena ny banque ity. Dia nisy zany teo ohatrany teritery hoe tsy maintsy le karana io no azo an'le pays d'offre mazona ny BNI satria nisy société anankitelo ka ny zavatra mampimeny sady mampalahelo dia ny hoe nisy SBF tamin'ny voalohany, c'est comité surveillance bancaire et financière.
polisy misahana rehetra hoe ny zay olona tay anao toetrabola hoe amin'ilay hoe momban'io raha io dia tsy maintsy mahana banque de référence. Mazava azy zany fa tsy mahana banque de référence le banque hoanina satria tsy banque ohatrany nahazo an'ny BMI, BPCE tsy mahazo an'le banque nahazo an'ny BFE, Société Générale ohatrany BDM, BOA. Ka dia io zany mipetraka ny hoe ahoana mifampiarana ny lalàna satria tsy manaraka texte zany ve le CSPF raha ohatra namea lalàna taminy. Ka zay teritery zay ny ohatrany hoe amin'izao fotoana zao hoe mena le karana sy le groupeny le rasahan be iny anefa le olona miaraka aminy dia olona mahana orinasa zay ny amin'ny vierge sy tsy kely ny FMI satria reny an'ireny de défiscalisation. Ka dia io zany mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana moa zany ny ministry mivola nanaiky an'le hoe isy hoe ipetrahan'ireo oloreo anatin'ny BNI nefa ny CSPF tamin'ny voalohany ny représentant de l'État tsy nanaiky mihitsy isan'izany talize général ny trésor. Ka zay amin'izay zava-tsy zany dia hoe mambantany tena hoe zay nanontany le candidat anankiray Patrick Radjonara hoe nisy namono ve ny gouverneur sy tsy namono hoe physiquement fa hoe amin'le teritery ka zay no tokony jerena hoe sao de lasa ankarana daholo koa ny arenan'i Madagasikara ka amin'izay fotoana zay. Mety anoana zany no avin'io BNICL io zany manomboka zao Franck Ramarsson ahoana ihany koa no mety hotoy an'ny raharaha sy ny resaka io nivon'ny Toekarena ankapobeny raha miainga amin'izay voalaza rehetra zay. Ny zavatra hita aloha zany zao dia hoe nisy sa tsy nisy les FNI rasa nisy les FNI ina condition zany mentionan'ireo hoe afaka miasa les banques hatramin'izao manko dia hoe zay zao ny olana satria les banques les mauriciennes ary les francophones sous surveillance ny banque de Maurice ary raha ohatra zany tsy anaty am'fahity le BNI miaraka amin'ireo izy any antoko azy zay nge zany ny fanontaniana apetraky ny parti malagasy anatiny eo ka zay no tokony jerena tsara hoe sao dia hoe mahamay fotsiny nanao soneno finansiana candidat satria ny ministre iny nanaiky fa ny représentant ny fanjakana ny CSPF sy ny ao anatin'ny BNI tsy nanaiky dia zay zany no petraka tsara ny fanontaniana hoe aizany samby finina amin'izay zavatra zay hoe tsara ihany hoe misy ny fanaran-dalàna amin'ny zavatra ohatran'itony. Isaorananao teto amin'ny fandarana isika tamin'izao arivo zao ary Franck Ramarsson. Sotranao sinezy misaotra antsika koa zany nina amin'izao fotoana. Mandrapitafa ny fotoana antsika manaraka indray ary toboko lahy sy toboko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.